La 4G by Telma vous présente Ni Vavo. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra hoanao ny vaovao. Tamin'ny 3 ora sy sasany mahery 10 minitra no nikadina teto an-tanindrazana ny ekipa pirenena malagasy sy ireo délégation niaraka taminy. Vahoaka maro no nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy tamin'ireo lalana rehetra no lalovany tamin'ity androany ity. Orakoraka sy afaliana no nitsenany ny vahoaka malagasy ny ekipa pirenena tamin'izany. Arahintsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ny zava-nisy teny an-toerana. Namerina indray ny ambo-posy ny afo ny fitiavan-tanindrazana tao am-pony malagasy ny fandraisana anjaran'ny bare tamin'ny CAN 2024 ny tanterana tao Egypte. Voapirofo tamin'ireny fa rehefa misy ny fahavononana sy ny fiaramentana lasa lavitra ary mavita zavatra ny malagasy. Izay no arahinao anatin'ny matoan-datsoratra. Mila fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana ny fonja eto amintsika mba ahafahana manaja ny zon'olombelona. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fankalazana fa 80 taona ny fandraran'ny fonja ny anatsarana ny ezaka misy izay tafiditra ao anatin'ny ezaka ny fitondram-panjakana ihany koa. Tontosa androany tety amin'ny foibe toeran'ny Cool TV FM ny JV News Session niarana tamin'ny Orange Madagascar sy ny MFG. Ity hetsika ity izay tafiditra ao anatin'ny deuxième manche ny fiadina ny tompondakan'ny Madagascar ny jeu de combat. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mienjandroa ny tady eo amin'ny Turquie sy États-Unis amin'izao fotoana izao. Antony niroso tamin'ny fividianana ireo fitaovam-piadiana anti-aérienne tamin'ilay zareo Rosiana hatrany Turquie na nisy aza ny fandrarany Amerikana. Ary veterinary ny andindininy mahakasika ireo. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa ato amin'ny fampalalana-baovao amin'ity takariva ity eto am-piandohana dia mamerina trano ny fialantsiny noho ny fahataran'ny vaovao tamin'ny 3 ora sy sasany mahery 5 no nigadina teto an-tanindrazana teny amin'ny aéroport ny Ivato ny ekipa pirenena malagasy ny Barea ny Madagasikara sy ireo délégation niaraka taminy vahoaka maro araka izany no mitsena teny an-toerana teny amin'ny aéroport fitsenana atao anatin'ny afaliana fitsenana ihany koa atao anatin'ny orakoraka tanteraka ka antony iray isan'ny antony iray nataran'ny sary azo avy any an-toerana amin'izao takariva izao. Arahintsika moa ny zavatra nisy teny an-toerana tamin'ny fitsenana ireo Barea ny Madagasikara ireo tamin'ny taty ivelany. Araha avetrany ary ny ampahany amin'izay.
mahafinaritra be mihitsy satria tena nampiray malagasy rehetrarehetra dia mahafinaritra tiana be mihitsy alefa barea zay zao avy any Ambohidratrimo dia tsy nahita bus mihitsy zao zay fa nanakana tomobily zay fa tonga taty foana zay ina tonga dia hoe nanosika anareo mihitsy hoe tonga mivatana aty vato tsenany vareny Madagasikara satria tena nandona fona be mihitsy zany e dia moko te iaona amin'ilay malagasy makafy amin'ny bareako dia tena faly zay tena faly be vony angy hatramin'ny 16e 8e 4e tsika teo tsy kivy mihitsy zay fa zay tena nanatrika le anina rehetrarehetra fa efa tonga tena lafatra tsika mahay azaelkelelna mahay barea dia matory zao jere tsara le olona manatrika taty matory zay tonga tia lavitra be aty zay mipetraka anina dia faly tena faly be zay avy any avaradrano zany zay sabotsina mehana efa ela be zany tonga te tena faly zay faly bareana resana tena resamboninary ahoana ny rolevinay manaraka zany mba miangazy ny fitondram-panjakana anosika ny sport malagasy dia mba hotoy izao foana ny aina malagasy faly otsotrany ekipam-pirenena malagasy fa tena noresaka ary zararaka zao zany dia misaotra amin'ny barea zany amin'izao fotoana zao dia alefa malagasy rehetra zany alefa barea efa tsy hoe anona fa efa alefantsika rehetrarehetra zany zao no zava-dehibe zany aritatsika fa miorakoraka daholo falifaly daholo ny olona rehetra ary misaotra amin'ny président ihany koa dia manantena zany zay fa ho any amin'ny coupe du monde indray zany andray zany fankahitatsika dia mba ho tsara foana ny amin'ny manaraka fa atsika kory tsy hoe resy zany amin'ny zavatra natao fa tsara dia tsara amin'ny point misy atsika zany ary ambonitsika tamin'ny polina nisy atsika zany ary marobe ara ireo izay milaza fa mahay baolina afrikana mitovy amintsika nefa tsy tafiakatra tamin'izany quart de finale zany ary mbola betsaka koa ny tsy nanao kanina mihitsy raha tao anatin'izany dia misaotra atsika falifaly zany zahay ato amin'ny fisy ny mivoaka malagasy misaotra zay avy any Tomasina tonga ty mba hitsena barea manokana mihitsy dia misaotra betsaka amin'ilay fanampiakarana avy ny fanevam-pirenetsika makasitraka ilay be daholo ireny moa no zavatra nisy tety ivelany tamin'ny fitsenanany ekipam-pirenena malagasy tamin'ity androany ity fa raha ny zavatra nisy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tafiditra ny lasity ivandry akory raha toka ny gadona teto an-tanindrazana tamin'ny 3 ora sasany mahery dimy ny ekipam-pirenena izay dia midika fa adiny 5 be zao nanalana iny lalana iny raha ny fandarana asa kosa na ny programa ho an'ireo ekipam-pirenena ireo dia iazo nanala kely avy eo hoe ny Mahamasina aorin'izay hiakatra hoe ny Ambohitsirotra mbola tsy azo ihany koa ny sary avy any amin'ny mpanao gazety misy ny ekipam-pirenena malagasy izay tafiditra tany anatiny tamin'ny fitsenana ireo ekipam-pirenena ireo noho ny amaroan'ny olona noho ny embouteillage noho ny fiara noho ny moto sy ny maro hafa dia raikitra amin'izay hoe fifaliana sy aravon'ny vahoaka malagasy mitsena ny ekipam-pirenena malagasy izay fa ho taterina amintsika eto ihany atao anatin'ny fampalalam-baovao moa ny andinindininy sy ny sary mahakasika izay rehetra nitranga tamin'ity anio ity fa amin'ny ankapobeny aloha dia filaminana hafaliana no hita nandritra izay fitsenana tamin'ity takariva ity izay fa raha jerena dia namerina indray ny ampo-pirenena sy ny afony fitiavan-tanindrazana ho an'ny vahoaka malagasy ny fandraisana anjara ny barea ny Madagasikara atao amin'ny kanina 2024 izay no tanterahana tany Ezipta tamin'ity taona 2024 ity voaporofo tamin'ireny
ezaka nataon'ny Barea-ny Malagasy ireny fa misy ny fahavononana sy ny fiarahamientany rehetra na ny ekipa pirenena zany na ny mpakafy ihany koa teto tanindrazana izay fiarahamientana izay no mahatonga ny firenena ho lasa lavitra raha toka misy hatrany izay fiarahamientana izay amin'ny lafiny rehetra ihany koa ary itsika ny mahatonda tsoratra manoloana izany. Endrika azo hitarafana sahady ny fahavononantsika hiala amin'ny toerana nisy an'i Madagasikara hatr'izay amin'ny lafiny rehetra izany. Tokony ho tohizana sy hotazonina izay hafanampon'ny Malagasy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena izay manomboka izao. Hiara irona ho fanatsarana ny tontolo politika, toe-karena, sosialy ary kolotsaina. Efa naneho ny finiavany sy ny fahavononana ny mpitondra fanjakana tary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny governemanta tary ny praiminisitra Ntsay Christian. Amperinasa ireo orinasa manatanteraka fotodrafitrasa maro manerana ny nosy toa ny lalana, sekoly, toeram-pianarana sy toeram-pitsaboana. Efa maro ireo vokatra azo tsapahitanana mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka raha tsy hitanisa afa-tsy ny fametrana ny fandriampahalemana manerana ny nosy, ny fampidinana ny viditsolika, ny fahavitany ny fantsondrano lehibe amany olana manjady amin'ny mponina any amin'ny faritra atsimo, ny fitohizan'ny varomora raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Santino an'ireo amin'ny vina napetraky ny filoha voarakitra ao anatin'ny IEM efa sitrahan'ny vahoaka ary mbola ho be no sisa ao anatin'ny fotoana fohy sy ny lavitrezaka ao anatin'ny 5 taona. Andray ny asa neny amin'ny anteny meram-pirenena manomboka ny talata izao ireo solombavambahoaka izay rafitra mpanao lalàna sy mpanara-maso ny fahefana mpanatanteraka. Ireo rehetra ireo izay taratra fa mizotra makany amin'ny tena fampandrosoana i Madagasikara ankehitriny. Ny rehetra no miaraka sy hiara-entana amin'izay ka tsy ho alefa Barea irery ihany fa alefa Madagasikara ihany koa. Ny rehetra no miara-mirona anavitra ny Madagasikara. Alefa Madagasikara. Hitantsika araka izany fa zava-dehibe ary manan-danja eto amin'ny firenena ny fiarahamientany tsirairay ahafahana mampandroso ny Madagasikara izay fa niompana bebe kokoa ihany koa tamin'ny kanina 2012 tany Ezipta ny vaovao misongadina mivoaka atao amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo larana fa 7 tany ho an'ny herinandro ny faha 12 hatramin'ny faha 18 ny volana Jolay 2022 ho avy izao ny mikasika ny votoatin'izay no andeha ho aratsika atao anatin'ity fanadidina ity. Ny larana fa 7 ho an'ny Madagascar Matin Hebdo ny datiny 12 hatramin'ny faha 18 ny volana Jolay indray no nivoaka tamin'ity anio ity. Lohateny lehibe amin'izany Barea à la CAN 2019, naissance d'une nation malgré l'élimination en quart. Ao amin'ny pejy fahatelo, pejy fahaefatra ary ny pejy fahadimy no ahitana ny andinindininy makasika izay amin'ireo pejy telo ireo dia miresaka manokana ny quart de finale trop faible devant la Tunisie. Ao ihany koa ny firesahan'ny Jérôme Mombris ireo ekipa miara-miasa sy niara lalao taminy. Ao amin'ny pejy fahatelo sy fahaefatra sy fahadimy araka izany no ahitantsika ny andinindininy makasika izay Barea nandray anjara tamin'ny kanina 2022 izay. Ao amin'ny pejy fahavalo kosa Jeux des Îles 2022 Madagascar candidat favori pour son organisation. Ao amin'ny pejy fahavalo no ahitantsika ny andinindininy makasika izay. Ao amin'ny pejy fahaenina sy fahafito kosa sapeur-pompier d'Antananarivo 7 taona eo ampanaovana service ho an'ny mponina. 7 taona eo ampanaovana ny service ho an'ny mponina eto Antananarivo. Ao amin'ny pejy fahaenina sy fahafito amin'ity Madagascar Matin Hebdo larana fa 7 ity no ahitantsika ny andinindininy makasika izay. Ao amin'ny pejy faraka amin'ny 10 kosa no ahitantsika ny mombamomba ny Cool FM, la station radio dans le paysage médiatique d'Antsirabe. Ao amin'ny pejy faraka amin'ny 10 amin'ity Madagascar Matin Hebdo larana fa 7 ity no ahitantsika ny andinindininy makasika izay. Ary ao amin'ny pejy faha-10 an'ny Madagascar Matin Hebdo ny tokotany be solomavambahoaka voafidy tao Faradofay Aida Ratsimandriona. Solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Faradofay no voaresadresaka ao amin'ny pejy faha-10 makasika ny tokotany be amin'ity Madagascar Matin Hebdo larana fa 7 ity.
izay makasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo iny fa ny mikasika ny fampitehan'ny ala ny Ankarafantsika mandridina ny parc national Ankarafantsika indray no itondrana fanadihadiana aminao amin'ny alaliny ho an'ny Kolotv ho an'ny alahady rampitso amin'ny fitora ariva. Hita ao anatin'izany ny antony na tonga izay fampitehana izay, hita ao anatin'izany ihany koa ny fepetra raisin'ireo tompon'andraikitra eny fotony manoloana izay fampitehana izay. Andeha ary hoaraintsika ny ampahany sy ny tsombitsombony mahakasika izay. Raha iverenana ny park ahitana karazam-biby mampinono 7.30 ao aminy, 2.30 ny karazam-borona, 5.70 ny karazana biby mandady, 8.10 ny karazana trondro, ankoatra ny zava-maniry izay tsy misy afa-tsy ao aminy. Ny taona 7.24 natratra 8.570 faingo 4 hektara ny fanapahana ny ala ary 5.909 hektara no may. Isan'ny antony lehibe mahatonga ny fampitehana raha ny fanadihadiana natao ny fidiran'ireo mpambolon-katsaka sy mangahazo ao amin'ny park. Miditra amboletra araka ny filazany sy fokotany ao ambonga maranitra azy. Findra ty zareo vaviany tsisy tsony le tany findrana de voatery ary de zay tany hitandreo fa metimety velomana eo zany ny ararotindreo hipetrahana sy anaovana zay velotenany zareo reo. Le tany manatompo aloha de fa manatompo fa ny tany tsy manatompo zany de le hoan'ny fanjakana hoe toy ny parc sy ny zone de protection reny. Azo atao moa mamboly anatin'ny parc sy ny zone de protection. Tena tsy azo atao mihitsy aloha raha alaka ny lalàna fa saingy le zareo moa betsaka bokany de ohatrany hoe somary ohatrany ambolimboletra ihany le fidinandreo satria zareo maro le toerana ma eo de zay zany mahatonga zareo ohatrany amboletra aloha fa tsy de hoe mahazo lalana boka amin'ny fanjakana zay na amin'ny lalàna. Fomba tsotra no ahafahan'izy ireo mandripaka ny ala, mandeha any anaty ala, dorany ny tanety ka ny tany sy ny faritra may no andatsahana katsaka amin'ny alina. Amin'ny alina izy no mamboly satria efa sisy atiala sony ao anatin'le parc tratran'le afo, zany hoe mandeha aloha zany ny afo de efa madio am'izay le parc national de misy mamboly amin'ny alina eny fa na de mbola misy an'le kakazo vova eo. Mandeha ekipa maromaro izy miditra agnaty ala ohatra amin'ny ala. Izy mahatratrany amin'ny 20 à 30 personnes izy miaraka amin'ny takosy. Tapahany le hazo de doroana. De rehefa tonga ny mois d'octobre ilatsaky ny orana. De lasa izy miditra agny de aleviny le tsako. De miandrorana ao zany. De rehefa mandeha misy amin'izay zany le agent de le tsako efa maniry. Zay zany le fanaovany azy. Satria tsy mety mitady ny izy koa ne eny toerana ao anaty parc zany metimety kokoa le toerana avy nydorony sy avy nitapahany amin'le vokatra katsaka fa rehetra le tany efa maty may isanao rehetra tsy le tsako efa magnano karaha ty kely sady tsisy voany sady tsy raha fa le ao anaty parc zany le tsako aboy regny sady. Raha ny fanazavany sarotra ny miambina ny sisin'ny park indrindra amin'ny alina no izy midadasika. Sarotra vokatr'izay ny sambotra ireo mpanimbany ala, na izany azy misy ireo voasambotra ka natolotra ny mpitandro filaminana. Ny taona 7.24 ohatra miisa 30 ireo fandikan-dalàna voatatitra. Izay ny mahakasika ny parc Ankarafantsika Pitso ariva amin'ny fitora no anarahanao ny fandarana alalino eto amin'ny Kolotv fa amin'izao fotoana mila fanatsarana ny fandarana ny fonja eto amintsika mba ahafahana manaja ny zon'olombelona raha ny fanadihadiana natao amin'izao fotoana ihany koa dia efa misy ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika fankalazana ny fa 80 taona ny fandarana ny fonja eto Madagasikara. Araintsika ny fanadihadiana ny Henri Florien sy Fabrice Razanadrabe manoloana izany. 80 taona amin'ity taona 7.24 ity no niorena ny fandrarana ny fonja teto amintsika. Ny fandrarana ny fonja izay isan'ireo sampandraram-panjakana lehibe eto amin'ny firenena eo ambany fiadidian'ny ministera ny fitsarana. Izy ireo izay misahana manokana ireo nani ao ihany koa ireo nandika lalàna teo anivon'ny fiarahamonina. Amin'ny maha 80 taona ny orenana izay tsy mifanaraka amin'ny filana ireo fotodrafitrasa misy ankehitriny. Ny orona tao anatin'ny rafitra fanjanana ny fandrarana ny fonja. Midika zany fa nandova zavatra maro. Raha tsy laza fotsiny tsika eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa
ny fehezan-dalàna ny feny fanarana fonja ny fomba fijery etsetra maro ireo fotodrafitrasa nampiasain'ny mpanjanaka ho toby miaramila mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao ny akamarony maro noho izany tsy mifanentana amin'ny lafiny ataontsika hoe anteny vahiny hoe norme de sécurité carcérale ny ministère fitsarana dia efa nanorina ary nanatsara ary mbola aorina sy anatsara fonja maromaro manerana ny nosy izany dia baky ny filana raha nisy amin'ny voafonja no jerena izay mihoatra ny tokony ho izy tsy mora ny fitantanana amin'ny fonja ao anatin'ny tontolo tsy fahampiny zay fa na izany aza dia maro ny ezaka efa natao ary mbola ataon'ny ministera ho fanatsarana ny fitantanana fonja amin'ny akapobeany ary koa ho fanajana ny zon'olombelona fa ankoatra izay tafiditra ao anatin'ny ezaka petraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanatsarana tontolon'ny fonja eto Madagasikara ny fanatsarana izay tsy mijany eo amin'ny lafiny ara-pitaovana fa misy andraka ihany koa amin'ny sakafo ny voafonja isan'ny ezaka lehibe atao ny fanatsarana ny sakafo ny voafonja ary amin'ity taona ity dia efa miova ny sakafo any amin'ny fonja tsy araka ny afantarantsika azy hoe mangahazo maina ihany fa efa misy karazana zavatra maro ary manenjika an'izay ireo kaloria izay ilay mivatana isan'andro zay ny zavatra misy ary etsehana koa etsehana koa ireo toeram-pamokarana mba hanamafy an'izay fanatsarana ny sakafo voafonja ary kamaroan'ny fonja dia manana toerana fambolena ary ireo voafonja dia mamboly any amin'ilay toerana ary ny sakafo izay azo amin'ireny dia hanatsarana sakafo anatin'ny fonja tafiditra anatin'ny fankalazana ny ivon'ny faha-enipolo taona ny fandrarana ny fonja eto amintsika eto Madagasikara amin'ity taona 2010 ity hetsika maro samihafa no entina marina izany ho tanterana mandritra ny 3 andro ny fito ambin'ny folo hatramin'ny faha 5 ny volana jolay ho avy izao hitantsika araka izany fa dia efa misy ary maro ny ezaka atao fanatsarana ny azoan'ireo voafonja araka ny fitarainana maro avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona fa anohizantsika ny fampahalalam-baovao mialohan'ny anohizantsika izay fampahalalam-baovao izay isaintokely amin'ny alalan'ny dokavaritra aloha isika aorian'izay resaka ny vaovao mahakasika ny sosialy eo ihany koa ny fanatanjahantena ary ny maresaka iraisan'ny pirenena andawary Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know I did till love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Zoe, mahay mandeha ny tsanaki dada Sineny. So ihany fa efa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao na ny safidiny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Raikitra bola tonga dia azakazaka be lasao taka be ny ekipa Santo
bola matsiry be ny avana amin'ny lalao miaraka amin'ny salto salto ifampizarana fotoana amin'ilay rehefa mijery baolina. Salto, craquez le foot à pleines dents. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à pied. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Fa ny commune Talata Volonondry manandrina vily azo ary ankadikely ilafy indray no nanantanterahany antoko malagasy miaramiainga ny asasoa fanao ny ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana tamin'ireo commune ireo no nampiana tamin'ny famorana vao hoe mbola hitohy amin'ireo commune hafa ny fanampiana sy ny hetsika raha ny fanazavana sy ny fanadihadiana natao. Arahantsika ary mahakasika izay iarana amin'ny Albertin Ramialerivo. Ankizy misy 20 no atao famorana vao be tao amin'ny commune maro tao anatin'ny district na Avaradrano, ny commune Talata Volonondry, Manandrina, Viliazo, Ankadikely hafa sy ny maro hafa. Fianakaviana efa niomana tamin'ny famorana izany ireo tonga ireto. Misaotra ny malagasy miarami MMM zany ny filaza azy zay eto amin'ny commune Viliazo. Misy tokoa ny fitiavana ny zanaka ny indrindra fikarakarana madinika. Raha izao ane mbola nentina tany amin'ny dokotera mbola vola manalina nefa dia atsitrapo fitiavana. Dia misaotra betsaka teo makasitraka makatelina. Tena mahafinaritra ilay firaisan-kina misaotra betsaka. Engany mba hitohy foana zay. Dia mahafinaritra ka. Io zany moa teto amin'ny commune Viliazo tena zava-dehibe tokoa ary tena vita soamantsara doridory atsakasendavana izy natao rehetra teto. Dia fisaorana lehibe no an'ny lehibe ny président fokotasy ny maire. Zava-dehibe aminay izao zavatra izao. Fatako azy aloha dia ara-dalàna daholo ny zavatra rehetra natao. Tsy misy olana mihitsy na dia kely ary na afa-po tanteraka ny zavatra nataon'ny dokotera sy ny mpikarakara rehetra tao. Dia misaotra ny ity fikambanana amin'ny MMM misy zavatra ataon'izao fa fanasoava-bahoaka tanteraka tokoa ary natao ho an'ny vahoaka madinika mihitsy zany ny zavatra ka disorana bebe zareo tokola sy manamevana ny fahisarana ny mponina ny etsika tahaka izao raha nalambarana ny tompona andraikitra any an-toerana. Ny zavatra tahaka izao zany manamora ny fiainan'ny ambanivohitra tahaka izao satria didy potra ndoavam-bola any amin'ny rain-jaza kanefa kosa no ny ezaka ataon'ny fikambanana na ny antoko mihitsy ny tena marina malagasy miara-miainga dia manamaivana izany didy amina ndraiky zay tsy roa nisa penakavilana isa tokantrano zany amin'ny fanaovana didy potra vao be tahaka izao dia maneho fisaorana fankasitrahana an'ny filohany atoko malagasy miara-miainga na MMM satria manamaivana ny didy amina ndraiky zay tsy roa ny daolo be aty ambanivohitra ambanirafitra satria ny didy potra vao be atao androany dia ho an'ireo olona eto amin'ny commune Ankadikely lafy zay tsy vita nandritra an'izay volana jona izay dia ny MMM malagasy miara-miainga zay izany tompona andraikitra sy filohany eto amin'ny commune Ankadikely lafy dia nanao an'izao asa sosialy zao fitsondrovana ny olona tsy nahavitanana izany didy potra izany. Manaraka izany dia maro ireo commune efa natao tamin'ny Avaradrano anisan'izany ny tao Manandrina, Viliazo ary ny tao Sabotsynamena. Dia androany kosa zany dia ho an'ny commune Ankadikely lafy zay isorako an'ireo ray aman-dreny tondra an'ireo zazo ireo satria ireo mibarea-tsika. Ireo zany no ho an'ny tanora, ireo no ankizitsika any amin'ny hoavy dia afakarakaraina teny izao dia misaotra an'ireo ray aman-dreny tonga nanosona izao dia misaotra ny olona rehetra mahalala an'izao zavatra. Efa maro ny hetsika fanampiana ny mpiarabelona ataon'ny antoko malagasy miara-miainga, ny tanora malagasy miara-miainga. Aorian'izao hita hatramin'ny commune hafa ireny ny hetsika didy potra vao be raha ny fanazavana hatrany.
pejy ny fampianarana kosa no totosaina tamin'ity androany ity ny famoahana ireo mpianatra nandrato fahalalana sy fahaizana atao amin'ny sekoly ambony UPRIM. Tanjon'ny sekoly ny ampivelatra hatrany ireo lalam-piofanana ao aminy ary koa amaly ny filan'ny asa eto Madagasikara ary ny miaraka mampivelatra izay fampiofanana izay miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy. Iona Saina no nanao ny fanadihadiana. Mpianatra misy 270 no navita fianarana atao amin'ny sekoly ambony UPRIM na Université Privée de Madagascar ka navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny CCI Ivato. Ireto mpianatra izay navoaka ny UPRIM reto dia nivoaka avy ao amin'ny lalam-piofanana roa misy eto amin'ny UPRIM dia ny formation présentielle sy ny formation à distance zany na ny téléenseignement. Reto mpianatra reto moa androany dia nandray ny mari-pahaizana licence zany ho an'ireo izay navita telo taona sy ny mari-pahaizana master 1 ho an'ireo navita efa taona ary ireto ny première promotion zany nahazo ny master 2 eto amin'ny Université Privée de Madagascar. Tsara zany ny manamarika fa ny mari-pahaizana izay avoakan'ny Université Privée de Madagascar izay efa averinay ombieny foana dia ara-dalàna ary mahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana. Olo manakaja ambony sivily sy miaramila tonga nanome voninahitra ity fotoana ity toy ny avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony fa ihany koa ny avy amin'ny asa-panjakana. Nisy ihany koa ny avy amin'ireo mpiara-miombonantoka tamin'ny UPRIM. Manomboka amin'ny taona 2020 dia andefa mpianatra hianatra any amin'ny Chine ny UPRIM izay bourse d'études ho atolotra ho an'ireo mpianatra navita fianarana eto anivon'ny UPRIM ka afaka ny hanohy hianatra any Chine. Ankoatran'izay ihany koa ny fiara-miasa amin'ny ambasadin'ny Afrika Atsimo dia efa manomana izy efa ahafahan'ireo mpianatra hanohy fianarana ny Afrique du Sud sy any amin'ny université ngezabe anankiray any Londres. Nanao ny lalam-piofanana gestion management, commerce et marketing, ny droit ary ny communication ireto mpianatra nivoaka ireto. Izay ny teny amin'ny CCI Ivato fa nototosaina tamin'ity androany ity ihany koa teto amin'ny foibe toeran'ny Cool TV FM ny ZV News session niarahana tamin'ny Orange Madagascar sy ny MFG. Ity hetsika ity izay tafiditra atao anatin'ny deuxième manche ny fiadinana ho tompondakan'ny Madagascar eo amin'ny jeu de combat. Iona Saina hatrany no mitatitra antsika ny antsipiriany mahakasika izay. Tety amin'ny foibe toeran'ny Cool TV FM no ny fampitona ireo mpilalao e-sport amin'ity androany ity. Tao ireo nijery ary tao ireo nifaninana tamin'ireo disipline maro no man ny mpikarakara. Ny tournoi tamin'ity tena nafinaritra be satria be da be ny mpandray anjara ho an'ny tekena fotsiny zao efa 64 ny participants dia niezaka be ry zareo, tena niezaka hoe tovitovy le niveau zany nitaintaina tanteraka mihitsy ny rehetrarehetra hoe iza indray ny adversaire fa tena hoe nenikotrana ry zareo. Ohatr'izany koa ny ao amin'ny Dragon Ball Z, ny Street Fighter, be da be tena be da be mihitsy. Tratra amin'ny tanjona tena tratra. Hatramin'izay nisy ny MFGT tamin'ity MFGT anankiray ity tena hoe betsaka zany tena mpandray anjara, tena hoe betsaka be mihitsy. Izy ity moa zany dia tournoi championnat de Madar, isaorana betsaka ny mpikarakara, ny Cool TV, rehetrarehetra ny Orange sy ny Ilalao, ny Mago, ny Vogem. Raha tsy finisy ity dia raha tsy zareo dia tsy vita le tournoi ary tena satisfait daholo ny mpilalao ary izay mpikarakara koa. Itoy hatrany ity hetsika ity ampialana voly fa indrindra ampivoarana hatrany ny e-sport eto Madagasikara izay iarahana amin'ny Cool TV FM, Orange Madagascar, ny MFG ary ireo communauté des jeux eto Antananarivo. Ny maresaka iraisam-pirenena ino no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity jevina trano fa raha toka tamin'ny 4 ora no niala teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny ekipa pirenena malagasy ny Barea-ny Madagasikara sy ireo délégation niaraka taminy amin'izao amin'ny 7 ora sasany latsaka 10 izao dia mbola miala eo amin'ny Henri Fraise mihazo ny antanimena ny cortège sy ireo vahoaka maro be izay mitsena azy amin'izao fotoana izao raha ny fandaharam-potoana moa dia
iazo ny analakely izy ireo ary hitana hoe ny amin'ny kianjabe ny Mahamasina aorin'izay vao iaona amin'ny filohan'ny Repoblika eny Ambohitsirotra izany. Izay midika fa maro tokoa ny vahoaka niara-ny faly niala-ny ravo ny tsena ireo ekipam-pirenena malagasy ireo izay nampiakatra ambonimbony kokoa ny ambom-pirenena tamin'ity kanina 2020 sy 2020 ity. Ezana ihany moa ny ampita izay eto anatin'ny fampalalam-baovao ho an'ny rahampitso ireo sary sy ireo zavatra nisy tamin'ity anio ity, fa ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.